fa anisan'ny ekipa tonga teo amin'ny ampahifadalan'ity fifananana regionaly taranja rugby ity ihany koa ny ekipan'ny FTAM Anosbe saingy resy ny afaka Azomanga teo amin'izany dingan'ny ampahifadalana izany. Nandritra io lalao io moa dia nisy ny fitarainana nataon'ity ekipa n'Anosbe ity mahakasika ny tsy mahara-dalàna ny mpilalao iray ao amin'ny mpifanandrina taminy. Naneo ny alahelony moa ny filohan'ity fileovana avetsy Anosbe ity satria dia mbola tsy nahazona valy mahafapo hatramin'izao izany fitarainana nataony izany. Nisy ary ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny Randrianarsorija filohan'izany ekipan'ny FTAM Anosbe izany. Za moa zany Njore de président club FTAM izay nanao fitarainana tamin'ny quart de finale teo satria araka ny fanazana zavaiko hoe nisy ny réclamation nataonay club FTAM avao match tamin'ny quart de finale. Mafisinay zany tanatin'ny taratasy rehefa vita ny baolina kanefa dia resy izahay. Ny antony dia fitenenana hoe misy joueur anankiray ny afahana Azomanga nanao double appartenance zany sany hoe ao anatin'ny tompolalovana anankiray izy sady nilalao tamin'ny TFA anaty azo no mbola nilalao ihany koa tao amin'ny afaka Azomanga. Dia izay ny nanotona nanaovana fitarainana indrisy anefa fa tsy nisy niaino zay satria lazain'ny technicien zay mikarakara nito championnat elite régional ity fa resy izahay. Nagaganay dia nampiakarinay tany amin'ny ambaratonga le izy zany hoe ny fédération zay miahy an'ity taranja rugby ity dia tsy nisy valina ary efa nentinay daholo moa zany miprofo teo anatrehan'izany ka dia tsy nisy valina fa zao hitanareo zao nandeha ny lalao ka dia gaga zay ary manaitra ny tompona andraikitra zay mikarakara n'ity lalao ity satria tsy mendrika ny ohatr'izay ny tantanana an'ity rugby ity satria manimba n'le tontolo, lasa tsy misy valeur intsony le règle sy ny discipline azadiny fa zay ny tena ilaitsika ty amin'ny sport. Ka dia malahelo ny tenanay satria misy olona zany fatahoran'olona ny anatin'ity tontolo ity satria rehefa resy zany ny afa dia tsy mahazo ny kianja mamasina satria izy no manao négociation amin'ny ben'ny tanàna. Ka raha ohatr'izany ny zavatra miseho dia tsy handroso ny tontolo. Nefa isika miara-mahita fa ao anatin'ny vina fampandrosoana ny filoham-pirenena dia ny filoham-pirenena anatin'ny sport zany. Ka dia manaitra ny tompona andraikitra izahay satria lasa kabraraka amin'ny fitantanana eto anivon'ny rugby ary tsy misy tsony ny mangarahara fa lasa ataon'ny sasany fitadiavam-bola ity taranja fanatanjahantena rugby izay manitsika ity. Ka tokony asiana ny fepetra ao anatin'ny fitantanana zany hoe izahay sosikevitra moa izy ity aroso amin'ny tompona andraikitra hoe tokony ampidirina anaty sata fototry ny section ligue fédération ny hoe zay mavita manday indroa ao anatin'ny fitantanana dia tokony tsy tantana tsony satria manjary lasa ataony zala famelomam-bady ity taranja ity. Misy ihany koa ao anatin'izay famelomam-bady zay dia lasa business zany le izy dia hitanareo fa tsy roso any amin'ny fampandrosontsika fa lasa manakorotana ny tontolo eto anivon'ny rugby. Ka dia antsoavo ny ataonay ny tompona andraikitra mba jereo zao zavatra misy zao fa mampalahelo ny taranja raha ohatra ka kabraraka ohatr'izao fitantanana.